tahaka ny mahazatra dia vaovao ny fonina no isa rahantsika koatra ireo sampanao amin'ny fiangonana dia anisany mandray anjara mavitrika amin'ny fampandrosoana ny fiangonana ihany koa ny fikambanan'ny zanakapelezana efa mijoro eo anivon'ny FJKM Merkaja eo anivon'ny izany fiangonana izany ny fikambanan'ny zanakapelezana anatanteraka fitaovavahana voalohany ary izy ireo amin'ny alahady ho avy izao. Ny FJKM Merkanjaka fitahina dia iray amin'ireo fiangonana ao anatin'ny sinôdam-paritany Antananarivo Atsinanana. Manana ny fikambanan'ny zanakapelezana tokoa ity fiangonana ity izay isany mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny fiangonana. Anatanteraka ny fiaraha-mivavaka voalohany ny zanakapelezana avy eo amin'ny FJKM Merkanjaka fitahina ka amin'ny alahady 10 febroary ho avy izao no anaovana izany. Etona dia manentana antsika izany mba hamonjy ny fotoam-bavaka izay raisantsika isaky ny alahady faharoa izay atao indray ao amin'ny EPP Antsahabe eo ambanin'ny Masikôty. Tiana ao amafisina fa tsy any amin'ny 67 hectara tsy mitsony no misy atsika fa eny Antsahabe indray zany isaky ny alahady faharoa. Ny fotoam-bavaka dia manomboka amin'ny 7 vora sasany toy ny mahazatra dia faranana amin'ny fandraisana fanasany toko sy ny dinidinika fohy. Io zany ny fotoana voalohany aonantsika menakavy amin'ity taona 13 ity fa dia manentana antsika zanaky ny fiangonana avy amin'ny FJKM Merkanjaka fitahina indray zany ao amin'ny EPP Antsahabe eo ambanin'ny Masikôty manomboka amin'ny 7 vora sasany maraina. Arak'izany dia nafindra ao amin'ny EPP Antsahabe ny toerana anaovana ny fotoam-pivorian'ny zanakapelezan'ny FJKM Merkanjaka fitahina ary amin'ny alahady 10 febroary izao no fotoana iaonan'izy ireo voalohany amin'izao taona vaovao izao. Ahemitra amin'ny 4 ny volana Jolay 13 ny fiodinana voalohany ao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 15 ny volana Septambra amin'ity taona ity ihany koa ny fifidianana solombavam-bahoaka ampiarahana amin'ny fotoana io ihany koa ny fiodinana faharoa ao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena io no nivohitra nandritra ny fivoriana izay nitanterahany senita sy ireo mpiara-miombona antoka aminy tamin'ity andro androany ity. Io raha fitinana ny vaovao nisongadina toko lasy toko vavy ianao ny saorana naritra anjery ny fampalalamba vao hatramin'ny farany ho amin'ny rapitso alarobia indray ny fotoana antsika manaraka veloma tompoko.